ry rahavavy ato amin'ny faritra loatra mangoro mitsidika ny varavaranareo rahavavy rehetra amin'ny alalan'ny aina aman-jery ny tenako amin'izao fetiny ireny izao izay soratsika an'Andriamanitra na tratrarantsika izany. Ao anatin'izany no hitondrako amin'ny anaran'ny vehivavy ato anatin'ny faritra loatra mangoro ny fiarabana manokana Andramatovo Vangy Rajaonamampianina izay reniny malagasy rehetra na tratra izao fetiny ireny 17 izao. Ny fahasoavan'Andriamanitra andriananary eny ho aminao ka anananao fahasalamana hatrany atanteranao ny andraikitra ny maha-premier damanao. Manarak'izay dia mitodika aminareo reny ato anatin'ny faritra loatra mangoro izay natratra izao fetiny ireny izao ny tenako. Arabaina tahaka ny voninkazo ianareo mba ho vangin'olo marevaka ianareo reny any Anosy-Benalany, ho lalovan'ireny tantely ianareo reny any Moramanga, ho tsidin'ny fahamamiana ianareo reny any Amparafaravolo, ho ravan'ny fahatsarana ianareo reny any Andilamena, ary ho mamira raha tsy olotony pentina ianareo reny eto Ambatondrazaka. Ho fen'izany dia motomady sy mandina hatrany eny isika ka ho ravaky ny tokantrano, ho feny fahendrena sy famantinana ihany koa mba ho kiady sy voninahitry ny ankonantsika ary indrindra ho fitaratry ny zanantsika. Manoloana ny adidy masina sy makadiry antsoron'ny reny rehetra ao amin'ny tokantrano sy ny fiarahamonina ihany koa dia makaherantsika rehetra ny tenako mba tsy ho kivy manoloana sy hiatrika hatrany ho fanohitra ampiroboroboana ny ankonana sy ny fiarahamonina ary ny firenena mihitsy aza. Tsaroana manokana ianareo reny izay tsy afaka mifaly amin'izao vaninandro izao dia ao ireo reny marary any amin'ny hopitaly sy ireo voageja any am-ponja, ireo reny hiarany herisetra isan-karazany toy ny daroka sy ny vono, latsa sy Yeso sy ny sisa sy ny sisa. Makaherenareo ary mirary ny anjara masoandrinareo ho anareo mba hahafanareo makalaza ny fetiny reny amin'ny manaraka. Ry reny rahavavy hajaina isany, na dia fa misy aza ny vehivavy manana andraikitra ambony ao amin'ny fiarahamonina na eto amin'ny firenena dia tsapa fa mbola tsy ampy izany raha tiana ny hahatanteraka ny fanambarana ny Institut Électoral d'Afrique du Sud na ny AISA izay miasa ao anatin'ny faritra 12, isan'izany ny faritra loatra mangoro fa ilana vehivavy no hitazona ny 30% ny toerana mpanapa-kevitra ato amin'ny firenena izay vao anananjara tsaratsara kokoa ao anatin'ny fiarahamonina ny vehivavy. Koa manantena ny reny izay manana fahafana sy fahaiza-manao mba hanana fahasahiana sy fandavantena ho tombontsoa ny vehivavy rehetra. Amaranako ny teniko dia mirary antsika rehetra ato anatin'ny faritra loatra mangoro samy anao fety sambatra avokoa ao anatin'ny filaminana sy ny fahamasinana. Samia ho tahin'Andriamanitra, misaotra to.